Aïe, libre amin'izay. Tonga dia afaka anao izay tiana. Andeha hanandrana hiaraka amin'olona amin'izay aloha e. Dia andeha hanandrana hivoaboaka koa efa ampy izay. Vita ihany ilay baka marina. Ny ataoko vita baka ary ny fandaharana ny Antanyrano androany indray. Faly miaraba anao tonga sondray atao anatin'ny fandaharana ny Antanyrano Joana Koto miaraka aminao. Ny ataoko vita baka izay no resahantsika androany. Be dia be zao tsika ihany misofla amin'izay vita ihany ity ilay baka efa ela ihany izay nianaran'izay fa vita ihany iny. Dia nefany tiako lazaina aminao hoe tsy fanamperana akory ny baka, tsy hoe akory dia vita dia tapitra hatreo nge ny fiainana e, tsy hoe akory vita ny baka dia lehibe amin'izay nge ianao e, tsy hoe akory vita ny baka dia mahazo manao izay tiana amin'izay nge, tsy hoe akory vita ny baka dia tsy dadanao sy mamanao intsony, dada sy mamanao dia tsy afaka miteny anao intsony e, tsy hoe vita akory ny baka dia zany ilay fiainanao. Be dia be manko tsika tanora rehefa hoe vita ny baka amin'izay andeha hanao an'ilay zavatra efa tsy nasaina nataoko intsony, ohatra hoe tsy mahazo miaraka amin'olona, tsy maika hiaraka amin'olona, maika hanandrakandrana andeha hivoaka, maika hanandrakandrana karazana zavatra tsy mahasoa akoriny nefa ny zavatra mety hanenenana any aoriana. Fafatafa fa dingana ihany fotsiny ny baka iny, mety hoe dingana tena hoe lehibe teo amin'ny fianarana fa tsy dia mbola misy tohany izany eo amin'ny fiainana. Dia eo amin'izay tohan'izay mihitsy no antony tena tiako zaraiko aminao androany. Anao zao mety efa nieritreritra hoe inona ary izany no ataoko izao, mety efa nisy plan maromaro efa nomaninao niaraka tamin'ny ray aman-dreninao, mety niteneniny teo amin'ny fiarahamonina ihany koa hoe izao ki mety izao ki tsara ohatran'izao sy ohatran'izao no mahatafavoaka mahatafika. Mety tsy hoe ratsy foana ilay zavatra teneniny fa ianao ve efa nieritreritra hoe tena izay tokoa ve ilay tena izay tokoa ve ilay ho tiako satria hamaritra zavatra ngeza eo amin'ny fiainanao ilay zavatra ho ataonao aoriana ny baka io, fa tsy hoe zavatra ho ataotao fotsiny, izany hoe décision mila saintsaine tsara, mila zavatra hoe ho tianao, zavatra ampahazoaina anao. Ozy ny tena Andriamanitra any amin'ny ohabolana toko 412 any hoe misy lalana lazain'ny olona ho mahitsy, kanjo mivarina ny fahafatesana ny hafarany. Dia tiako zaraina aminao hoe misy mety tenen'olona hoe ohatran'izao tsara sy mety nefa mety tsy ampiainanao akoriny izany, mety hitondranao any amin'ny fahafatesana mihitsy niaran'izany, mety hahatonganao anaty dépression, tsy hankamamy an'ilay fiainana tsara tian'Andriamanitra omena anao, satria manana fiainana tsara tiana omena anao Andriamanitra, fa tsy hoe akory hoe zavatra banal fotsiny tian'Andriamanitra omena anao. Dia efa nametra-panontaniana ve ianao ve izao zany rehefa vita ilay baka io dia hivaly ilay izy dia ohatran'izao mivalin'ilay izy sy valiny eo hoe afaka ianao ohatran'izao ny tohan'ny fiainanao. Dia efa nametra-panontaniana ve ianao tamin'Andriamanitra, efa naka fotoana ve ianao hoe ahoana zany Jesosy, inona ilay tena planina amin'ny fiainako, inona zany ilay tena toy amin'ny fiainako, satria Andriamanitra nge ilay tena mahay an'ilay tena ho toy amin'ny fiainanao e, izy ny efa nahary anao, izy ny efa nafantatra anao, mbola atao an-kibo mamanao ianao dia efa fantany, dia fantany hoe ohatra izao avy ny dingana mety aminao, ohatra izao avy ny dingana tafavoaka anao, hampatsara anao. Dia efa nanontanianao tamin'Andriamanitra ve zany, sa hoe mbola ilay planinanao ihany no izy izoranao ihany aminao ny ty dia ty dia ty dia ty, fa izaho miteny aminao fa Andriamanitra manana planina tsara ho anao, dia planina hampatafavoaka anao. Izay zavatra rehetra apetraka eo am-pelantanany dia sura fa tsy misy maharombaka, izay moa tenin'Andriamanitra hoe eo am-pelantanako tsy misy maharombaka. Dia raha izy miasa dia tsy misy mahasaka anao izy dikan'izay ny tokony ataonao zany raha vita baka izao dia apetrao am-pelantanan'Andriamanitra ny fiainanao hoe omeo anazy, dia izy ny afaka miadidy anao dia manora anao lalana tokony ataonao mba tsy hahadiso anao. Mino fa andray fanapa-kevitra tsara ianao ilay ho ataonao vita baka dia tsy inona fa hanolotra ny fiainanao an Jesosy dia izy ny hanokatra ny lalanao. Mankasitraka indrindra nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Joana Koto niaraka taminao, manasanao hatrany hanaraka ny MCTV. Tahiny Jesosy.